Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ilaina fitandremana be ny famakiana ny testameta taloha. Izay indray rafana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Tamin'ity herinandro tsika dia nampianarina sy nentanina mba hamaky baiboly isan'andro. Ary ao anatin'izany ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Ka nefa ity testameta taloha ity dia tena ilaina fitandremana. Ny famakiana azy fa raha tsy izany tena mivono isika manao fampianaran-diso. Ka dia enoy tsara reto zavatra telo. Reto farafahakelina ny tokony hitandremanao rehefa mamaky ny testameta taloha ianao. Voalohany dia izao tandremo sao mieritreritra hoe masiaka be Andriamanitra, naloza be ao amin'ny testameta taloha. Satria indray mandeha izao nisy olona niresaka tamiko dia tena niteny izy manao hoe brutal be izy ilay testameta taloha. Ary tena azoko mihitsy mahatonga azy miteny izany satria ilay tantara amin'ny testameta taloha dia ohatry maneho hoe fa ahoana koa ary izany fa tonga dia aripak'Andriamanitra daholo. Ohatra izao tany amin'ny andron'ny safodran'ny Noa, ny olona rehetrarehetra. Dia avy eo tamin'ny Sodoma sy Gomora avo avy any an-danitra no milatsaka. Dia avy eo tamin'ny andron'ny zanak'Israely tonga dia vonoina daholo ny olona, tsisy fiantrana mihitsy aman'alinaly ny olona anatin'ny iray alina vonoin'Andriamanitra. Ny zanak'Israely nirahana mihitsy risoly handripaka ny Amalekita, na zaza mena vava na vehivavy be voka ninona na biby vonoina haripaka daholo. Na ary Davida dia manapaka ny lohandry Goliata, zavatra ohatrany hoe faty mikararana. Ohatran'izany zany ny tonga dia hitanao amin'ny testameta taloha. Ary na zanak'Israely dia misy fotoana tena tonga dia menarana afo, mandripandripaka andry zareo, mamono andry zareo sy ny ohatran'izany. Dia ohatry mahita zany ny olona hoe tena masiaka be Andriamanitra ao amin'ny testameta taloha, brutal be ilay izy. Zany dia teteny amintsika fa tsy marina izany. Andriamanitra fitiavana no miseho ao anatin'ny testameta taloha raha tena mahay mandinika ny tantara antsika. Satria nahoana ny testameta taloha dia mitantara ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely. Israely ny firenena izay nofidian'Andriamanitra dia nanehon'Andriamanitra ny fitiavany. Tena saro-piavitra amin'io firenena io mihitsy Andriamanitra. Dia niza nikitikidika ny firenena io dia lasa fahavalon'Andriamanitra satria nikitika ilay olona izay tian'Andriamanitra sy ilay nifidiany, ilay voahositra Andriamanitra dia ny firenena Israely zany. Dia izay no nahatonga azy namono ireny fahavalo ireny. Tsy ilay famonona ny fahavalo zany no jerevanao, fa ilay fitiavan'Andriamanitra ny Israely, ilay fahasarotam-piavin'Andriamanitra amin'ny Israely. Izay zany no zava-dehibe indrindra jerevana rehefa mijery ny tantara ao amin'ny Israely tsika, ilay fahasarotam-piavin'Andriamanitra. Ka na ohatra izy manome loza ho an'ny zanak'Israely vokatry ny fiodonany zareo dia ambarany mihitsy hoe fitiavanao izy no anaovako an'izany, ny zanaka tiana no anarina sy faizana. Zany hoe ilay fitiavana ny zava-dehibe indrindra fa tsy ilay hoe olona firy ny vonoan'Andriamanitra amin'ilay menarana afo sy ny ohatran'izany. Tsy izay ilay izy fa ny fitiavan'Andriamanitra no moralina ngezabe indrindra, lesona ngezabe indrindra raisina rehefa mijery ny testameta taloha ianao, fa tsy ilay zavatra nitranga akory fa fitiavana daholo no nahatonga azy nanao an'ireny rehetrarehetra ireny. Zay aloha voalohany indrindra. Ny faharoa dia izao rehefa mijery ny testameta taloha koa ianao mamaky azy dia ilaina fitandremana koa fa be dia be ny didy sy fitsipika ary ny lalàna izay efa tsy miatra intsony amin'izao andro ankehitriny misy antsika zao. Misy manko ny olona mamaky ilay testameta taloha dia gaga izy fa maninona ary zany zavatra aminy izy ny tsy ampiarina amin'izao ankehitriny izao intsony. Fotony fidividin'ny olona ny zavatra tiany ampiarina eo amin'ny fiainany ankehitriny, nefa dia zavatra voasoratra noir sur blanc ao anatin'ny testameta taloha mihitsy ilay izy. Ny antony dia izao misy karazany telo ny lalàna ao amin'ny testameta taloha sy ny didy. Misy ny lalàna antsoina hoe seremonialy, dia misy ny lalàna sivily, dia misy ny lalàna seremonialy dia lalàna sivily, dia ny lalàna moraly. Lalàna moraly aloha ny resahako voalohany. Lalàna moraly io dia izao io le efa zavatra any anatin'ny saintsika any zany dia efa nisy zavatra napetrak'Andriamanitra mihitsy ilay moral. Ka na kristianina anao na tsy kristianina anao, ninona misy ianao dia efa misy zavatra mipetraka any anatin'ny sainao any ilay moral ny hoe ratsy ny mijangajanga, ratsy ny mandainga, ratsy ny mamono olona, ratsy ny mamitaka, ratsy ny ohatran'izao. Sy ny fanajanan'Andriamanitra dia efa napetrak'Andriamanitra tany anatin'ny sain'ny olona zany. Na boudiste izy, na silamo izy, na hindoiste izy, na athée izy dia mihazona an'izany lalàna moraly zany daholo. Tsy mbola nisy akory ny didy folo dia efa ratsy ny hoe namono olona ikaina, namono any Abela izy dia efa ratsy, efa voatondro ratsy sahady zany satria efa tao anatin'ny sainy ilay lalàna moraly. Dia izy io fotsiny no soratany io, no amarininy io dia izay ilay tanatin'ny didy folo. Dia ao anatin'izay lalàna moraly izay zany ny fanajanan'Andriamanitra, ny fanajanana ny ray aman-dreny, ny fanajanana ny namana, dia ireny rehetrarehetra ireny tsisy miovy ireny fa hatramin'izao ireny mbola tazomina foana zany. Izay aloha anankiray. Ny faharoa dia ny lalàna seremonialy. Io indray dia ny lalàna mahakasika ny fivavahana.
amin'ny akapobeny mihitsy. Ohatra zany amin'ny hoe ny olona vehivavy rehefa mandeha fatim-bolona dia tsy maloto izy, tsy maintsy makany am-piangonana izy. Ohatran'izao ny famorana, 7 andro lehilahy dia tsy maintsy forana. Ny zaza lehilahy voalohany teraka amin'ny Israely dia amenan'Andriamanitra. Ohatran'izao ny resaka ny ao amin'ny fampivavahana, ny akanjo mpisorona. Ohatran'izao ny atao rehefa misy fahotana ataon'ny olona dia atao ohatran'izao, dia biby ohatran'izao no entina dia makary amin'ny tempoly dia manao ohatran'izao dia mamaky ohatran'izao. Reny rehetra reny lalàna seremonialy dia tanteraka atao amin'i Jesosy Kristy daholo. Ny dikan'izany Jesosy daholo fa tanterahany tapitra teo amin'i Jesosy Kristy zany le izy tsy ataontsika intsony. Zay ny dikany. Tapitra teo amin'i Jesosy Kristy zany le izy. Tsy mandeha manao fanatitra intsony sika, tsy maloto intsony ny vehivavy rehefa makany am-piangonana na mandeha fatim-bolana azy. Tsy misy an'izany hoe mandeha makany amin'ny faty ianao dia lasa maloto am-paty. Tsy misy an'izany hoe rehefa nihinana an'izao ianao dia lasa maloto. Tsy misy an'izany intsony fa rehefa tonga tao amin'ny Kristy tsika dia tapitra tao daholo zany lalàna rehetrarehetra dia tsy ambaniny zany lalàna zany intsony sika fa efa ny fahasoavana ao amin'ny Kristy amin'izay no miazona antsika. Tuteur zany no ilazan'ny Galatiana sy ny Romanina ny lalàna taloha, lalàna Mosesy, fa rehefa tonga ny tena mpifehy antsika dia Jesosy Kristy dia ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay no miazona antsika. Zay zany aloha tsara ho fantatra zay. Ka sao dia ianareo gaga mahita an'ireny lalàna seremonialy be dia be resaka momba ny fivavahana sy ny anona reny fa efa tsisy daholo reny fa jerevy tsara fa aloko ny zavatra ho avy reny ozy izy fa ny tenany dia an'i Kristy. Ao anatin'izany daholo na ny voalo mokatra na ny sabata na ny fety jiosy ninninona efa atao amin'i Kristy daholo ny fahatanteran'izy rehetrarehetra dia tapitra teo amin'i Kristy izy tsisy tsony aty amin'ny testamenta vaovao. Ny zavatra fahatelo dia ny lalàna sivily. Lalàna sivily dia ny lalàna izay mifehan'ny Israely amin'ny maha olom-pirenenan'ny Israely, ny jiosy dia manana lalàna izy io natao hoe constitution mihitsy zany izay voasoratra anatin'ny baiboly ao moa zany le izy. Dia misy ny fomba fanao mihitsy ny hoe ohatran'izao ny fanao rehefa misy ohatra hoe rehefa manao trano, ny fomba fiakanjo. Ohatran'izao ny tokony atao rehefa misy olona tratra mangalatra. Ohatran'izao ny atao raha misy olona manao an'izao. Dia misy zavatra be dia be zany lalàna sivily izay mifehan'ny jiosy amin'ny maha-firenena azy. Mifehan'ny zareo zany amin'ny maha-firenena azy. Dia io indray itsika satria itsika tsy jiosy dia tsy fihezin'izany intsony sika. Ary zay no mahatonga antsika be dia be mihitsy. Ohatra zao ny resahako tamin'ilay vidéo mahakasika ny hoe ny vehivavy sy ny pataloha dia misy an'ilay hoe ny akanjon'ny jiosy dia tokony hisy an'ilay somotra viavy ilay ohatran'ny frange ery ambany ery zany ilay ohatran'ny zavatra boribory kely mangamanga hamantarana an'ilay izy. Dia tsy hanao an'izany mihitsy ntsika amin'izao fotoana satria ny jiosy no misy an'izany lalàna zany na ny fanaovana tranony azy dia misy lalàna mihitsy ny hoe ohatran'izao ny atao. Misy zavatra be dia be zany izay tsy lalàna ho antsika ilay izy fa ho an'ny jiosy. Dia mila mahay mamantatra an'izay koa tsika rehefa mamaky ny testamenta taloha fa tsy hoe zay zavatra voasoratra ao dia ho atao daholo dia lasa koa tsika rehefa hanao trano dia anisy an'ity rehetrarehetra ty eny amin'ny tafontrano. Satria hoe zao ny atao any amin'ny tafontrano, atao ohatran'izao ny trano dia hanao an'izany koa tsika dia tsy izay intsony. Fa tena hoe ny foto-kevitra ny mbola azontsika raisiny, mbola azo jerevana hoe inona moa no natonga an'Andriamanitra nametraka an'izany lalàna zany dia izay foto-kevitra no azo hitarafana ny lalàna izay mifehantsika koa amin'ny maha-olom-pirenenantsika. Amin'ny maha-malagasy antsika dia manana lalàna antsika amin'ny maha-malagasy antsika indray dia izay no mifehantsika. Zay aloha ny zavatra faharoa. Ny fahatelo dia ny fanaovana fampiarana, interprétation. Ilaina fitandremana be io ravina rehefa mamaky ny testamenta taloha satria ny testamenta taloha dia resaka asa no azo mpamonjena. Fa ny aty amin'ny testamenta vaovao dia tena resaka fahasoavana. Ny testamenta taloha dia mbola tsisy an'i Kristy. Zany hoe zavatra rehetra zany dia tsisy an'i Kristy daholo. Fa ny aty amin'ny testamenta vaovao dia efa misy an'i Kristy dia efa tsy maintsy mandalo amin'ny Kristy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ohatra, Davida zao dia nisy fotoana miantso loza ho an'ny fahavalony izy. Raha ohatra zany ka tonga dia hapiatra an'izany dia tonga dia hiantso loza ho an'ny fahavalonao dia tena diso ianao. Fa tsy maintsy vakiana miaraka amin'ny testamenta vaovao ny testamenta taloha rehefa manao fampiarana. Averiko zay tsy maintsy vakiana miaraka amin'ny testamenta vaovao ny testamenta taloha rehefa manao fampiarana. Zany hoe entinao amin'ny Jesosy Kristy ilay izy hoe inona ny ambaran'ny testamenta vaovao mahakasika an'izany resaka izany. Azonao hazavaina tsara mihitsy zany hoe Davida ry avany eto dia tena niantso loza ho an'ny fahavalony. Fa itsika kosa dia hoy Kristy manao hoe tiavan'ny fahavalonao. Zany hoe nisy fanitsiana ilay izy dia tsy afaka tsy tokony hanao araka izay nataon'ny Davida ianao zany fa ilay fanitsiana ao amin'ny Kristy no resahanao. Ohatra koa Davida dia maty ohatra ny zanona ny vokatra ilay fahotana izay nataony tena ny fahaizan'Andriamanitra mihitsy izy. Niatra taminy mihitsy ny sazy vokatra ny fahotana izay nataony. Dia raha ohatra zany ianao ka hitory an'izany dia tena toriteny tena mivoana zany ary toriteny tany amin'ny testamenta taloha iny amin'ny hoe raha manoto ianao ravana dia hiatra aminao ny vokatra ny fahotanao, hiatra aminao ny fahatezera sy ny sazina vokatry ny adalanao ohatra ny Davida izay nahazo anazy teto ity. Tsy zany mihitsy ny testamenta taloha, testamenta vaovao fa ny testamenta vaovao izay misy atsika ankehitriny dia maneho fa
niatra teo amin'ny Kristy daholo ny sazy rehetrarehetra dia ny famindrampon'Andriamanitra ny tonga taty amintsika niatra teo amin'ny daholo ny sazy rehetra ka raha izany notorianao amin'izao fotoana izao a dia lasa mitory lalàna ianao mitory ny fanamelohana ianao fa ny antsika dia mitory ny fahasoavantsika dia ny amin'ny hoe efa maty Kristy hamonjy ianao ohatra izany koa ny ataoko hoe nampafolo-karena azy ny testamenta taloha dia miresaka ny amin'ny hoe ataovy nampafolo-karena dia misokatra ny lanitra mahazo fitahina ianao Malakia 4:7 fa aty amin'ny testamenta vaovao efa tsy izany intsony tsy maintsy hoentina aty amin'ny testamenta vaovao izy dia jerevana aty amin'ny testamenta vaovao dia ny amin'ny hoe tsy izany intsony fa aty amin'ny testamenta vaovao dia efa misokatra ny lanitra efa nidina ilay fitahina dia Jesosy Kristy ilay fitahina io dia izao indray nitoriana manao hoe tsy hoe manova afafolo-karena dia azo fitahina fa hoe efa nahazo fitahina ianao dia afaka manome amin'izay afaka manolotra amin'izay efa nahazo mamaim-poana dia afaka hizara mamaim-poana tsy hoe hanome mba hahazo fa efa nahazo dia manome izany hoe misy fitandremana be ohatran'izany ny famakiana ny testamenta taloha io ka dia mila mitandrina izany akory tsy midika hoe aza mamaky testamenta taloha fa sarotra be izany mamaky an'io tsy izay ilay izy fa ampianarina tsika mbola mandeha kelikely fa mbola izy foana vidéo samihafa izay resahako eto mahakasika an'izay hoe ahoana ny fomba fanaovana fandiniana soratra masina izay na resaka momba ny contexte ary tsika dia mbola ampianarina antsika hoe ahoana ny fomba fijerevana ny contexte satria tsy mitovy ny contexte tamin'izany fotoana izany sy ny contexte izay ainantsika ankehitriny ka dia mirarotsy antsika rehetra mino fa nitondra zavatra kely tany anatintsika tany izay vidéo izay dia raha nahasoanao dia zarao ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen